Moussa Veno, avy eo amin'ny Fokontany Mandromondromosa, districtny Tolagnaro. Ramasosotra Christian, président pêcheur, avy eo Andrakaraka, commune Fort-Dauphin. Ratianrina Odily, avy eo Pasinampoana, filohan'ny Zufritier, misy olo-tegna ny commune Telotota. Ny taninay eo Mandromondromosa, ny commune Mandromondromosa sy Pasinampoa, dia nivelomanay io laha tamin'ny razanay ka hatram'izao. Rehefa avy Kememo, tsy noatroany ny taninay igny. Da very fiveloma zahay eto, voafitaky ny zahay, satria ny taninay zay namolianay, ny velomanay tao dia simba tanteraky. Marary zahay resy zahay da sy misy velomanay sasy hatram'izao. Very fiveloma tanteraky zahay. Io zany tsy nisy tambin'io, ka mizaka am'zareo Kememo zahay hoe mba omeo compensation zay mitaky an'io aminjareo na indemnisation, dia sy afaka izy aomean'io. Tamin'ny fotoa tamin'ny 2011 nampandianiny zay nisangana amin'ny taninay tsirairay Constant Delier, da occupant traditionnel laha tam'izay zahay, da nahazo vola ny sasany voarefy sy nahazo vola, da mbo misy eta ny tanin'ny sasany sy voarefy hatram'izao dia very fosiny ao Ampasinampoana io ao Mandromondromosa io. Zay am'izao miamahantra, mizaly sy jereny ny fivelomanay, ka io mampitaraina anay amindrareo fazakana foibe sy zay fazakana mahefagna. Jereo akaiky zahay tompoko fa mizaly zahay zao. Je ny fasandrazanay nafindra ny sy ara-dalàna sy ampanina, da io ny agnisan'ny mampitaraina anay io. Zany fasazany mahatanosy anay zavatra sarosa aminay, sarobidy aminay zay. Ka io zany natao sinosininy io, sy avy amin'ny fombandrazanay nanaovany an'io. Ka eto zahay dia mangataka onsa amin'io zahay satria mitaraina aminjareo fa mizaly zahay zareo akaiky. Zay zany ny zakako aminareo. Ny fandehan'ny rano Fort-Dauphin zany indrindrandrindra amin'ny faritry ny Ambavarano Andrakaraka eo. Tamin'ny taloha zany izy io ranomamy nifanohy tamin'ny ranomasy. De nofa nisy zany ny fananganan'ny Kememo ny C de Versoara amin'ny faritry ny Andrakaraka eo, de nataony moa ny fananganana ny C de Versoara, de tamin'ny fotoan'andro zay tafasangana ny C de Versoara à partir de 2008, de tapaky zany ny fia zenegnanay tamin'ny ranomamy zay nivelomanay ao Andrakaraka eo. De karaza fia agny amin'ny 150 ny totalin'ny fia very tamin'ny toera nisy anay amin'ny faritry ny Andrakaraka eo. De pilis tafaran'izay zany tamin'ny fagnarian'ny Kememo ny rano maloto boakagny amin'ny faritry itrandrany, satria amin'ny sisin'ny ranon'ny Ambavarano ny itrandrany Kememo, de nagnary rano maloto izy. De zay fia nivelomanay tagnatin'ny rano laky nivelomanay io zany maty koa noho ny rano maloto boaka amin'ny Kememo agny. Zay zany ny fahitavanay nazy, ny fomba firesafanay nazy ary zay zany hainay resafana amin'ny faritry misy anay. De nitaray zahay tamin'ny Kememo, de sy hitanay zany ny fagnampia avy amin'ny Kememo agny ny raha ataony himo, zao zany ny fagnampignampia ataon'ny Kememo aminay. Ka mitaky an'igny fiverezan'ny fia very io zahay onitra amin'ny Kememo, de mitaky an'igny fagnomezan'ny Kememo rano maloto zay sotroinay hatram'sika miresaky zao, mbo agnisan'ny misotro an'io rano maloto zahay amin'ny faritry ny Andrakaraka eo. Ka mitaky onitra zahay amin'ny Kememo mba hiveloman'ny taranakinay, hiveloman'ny faramandimby ho afara ao. Maro dia maro tokoa reo zavatra mitranga ao aminay. Ao ny fahasimbany sy fahapotehan'ireo fivelomanay tao agnatin'ny nala, vokarin'ny asa orinasa Kememo. Tamin'ny voalohany nentim-paharazana ty fivelomanay itiky. Ao zahay no mangalaky ny mahampy, zay tena hafantarana miavaka fa tanosy zahay. Ary io mahampy mihitsy no zavatra ivelomanay no sady iafarany ny fiaignanay koa rehefa amin'ny fahafatesana.
Zavatra tena misy lanjany aminay zany izy io, satria iafarany fofonainay zay amognosana ny razana rehefa maty. Nosimbany KMM amin'ny alalan'ny dragy izay itrandrahany, potika sady tsy misy sasy amin'izao fotoana izao. Mitarainy zahay momba an'io satria maro ny tranga asesiky ty fahasimbany ty ala ty, satria maro ny fivelomana ao agnatiny, ao ny fangalany lehilahy hazo, ao ny mahampy, ao ny misy ny biby isan-karazany zay nivelona tamin'ny toeran'io, ary tena tsy misy sasy amin'izao fotoana izao. Simba ny fiaignanay satria very tanteraky zany ny fivelomana sy ny vola zay niaignanay. Io no mahatonga anay mitaky amin'izao fotoana izao, satria tsy misy sasy ny zavatra hiaignanay, ny hivelomanay. Amin'izao zahay dia efa tsy afaka mampianatsy, tsy afaka misabo-tegna raha marary noho ny tsy fahitavanay vola sasy amin'ny fivelomana simba eo. Ka eto zany zahay mitaky amin'ny orinasa ny onitra na gn'andamize compensation ho an'igny fiaignanay, satria sahira mafy zahay amin'izao fotoana izao, tsy misy sasy ny zavatra hiaignanay ary tsy misy fanantenana sasy zahay amin'izao fotoana izao. Mitaraina amin'io zahay, ary io fivelomana io no mahatonga ny sasany aminay amin'izao voatery tafiditsy amin'ny fonja noho ny ty fivelomana ity. Nihina hazo zahay, nihina mahampy zahay, k'io tsy misy sasy, voatery mandeha amin'ny lalana tokony tsy hombanay sasy zahay amin'izao fotoana izao, satria sarobidy ny fiaigna. De voatery ze trasa agnatin'io ala tahiry io de mandeha amin'ny fonja avokoa amin'izao fotoana izao. De mampalahelo anay zany fa zay rehetra tratra tao de voan'ny sazy mandritra ny 5 taona avokoa. Malahelo mafy zany zahay mikasika an'io, satria izahay tsy hitanay sasy ny hataonay. Mihanto zao ny harato amin'ny rano, de mihantona koa ny famakinay hangalana ny hazo koa, satria marikarika aby zahay handeha ho amin'ny gn'ala agny noho ny havanay gadra agnatin'ny 5 taona io. De voatery samy mipetraka amin'ny tanàna zahay, tsy misy mamelo-tegna sasy. Ka mafy ny manzoanay, mitaraina aminareo fanjakana mangataka fitodihany zahay, fa ny mahatonga anay manao ny fitokonana de noho ny vokatry ny tsy fitenoananay, tsy misy ny mihaino ny fitaregnanay ary tsy misy ny mangoraka amin'ny fahavoazanay. Voatery zahay milasaka andalambe manakana ny camion zay itondrahana ny fasy mainty, satria io vokatra io dia avy amin'ity taninay mandena ity. De tsy misy lanjany zany gn'anay ao ambony, fa gn'an'ny orinasa no tena misy vidiny ary tena mahatra zahay amin'izao fotoana izao. Fahantrana sy nateraky ny Zagnahary fa fahantrana vokatry ny nataon'ny orinasa. Zay ny mampalahelo anay, ka dia mitaraina aminareo fanjakana zahay, mba vonjeo re zahay fa agnisan'ny mizaly, sahirana mafy zahay ponina mampiasa an'io ala io, mampiasa ny rano, indrindra moa ny tany lahateo zay fa simba amin'izao. De mba miasa vonjy zahay, saotra tompoko.